Miarahaba tomboky kilasy tomboky vavy tonga sao tanatin'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM amin'izao hariva izao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Toy ny isan-taona amin'ny vanim-potoanan'ny fety tahaka izao ambohi-pionan'ireo mpiompy sy mpiantoka gisa avy any Ambotrimanjaka sy ny manodidina ny tsenan'ny vorona eo amin'ny sapanana Ambotrimanjaka. Ratsy ny tsena raha ninambaran'ireo mpivarotra raha mihoatra amin'ny tamin'ny taon-dasy mahafantana ireo efa mahafantatra ny mividy eny am-potony noho ny fahamoran'ny gisa ny andindiny. Ny 12 Desambra farany teo nanomboka ny tsenan'ny gisa eto amin'ny sapanana Ambotrimanjaka. Gisa avy amin'ireo tanàna manodidina ihany no amidy eto. Manomboka amin'ny 2 alina ka hatramin'ny 5,000 sy 4 alina ariary kosa ny vidiny arakaraka ny angezany. Eto amoron-dalana ka tsy dia manana sarotra ny mpiatsena. Mora raha teo ny vidiny mitaha amin'ireo tsena lehibe fividianana vorona eto an-drenivohitra. Mividy eto avokoa na ny ao an-tokantrano na ny orinasa mizara fanomezana ho an'ny mpiasany. Nandehandeha tamin'ny moto izay mianaka dia hoe re tsy misy kita dia manontany aloha. Dia izay nahatonga anay nividy teto. Raha ohatra ny ampidivinany any sotro aloha dia eto azo lazaina mba azoazo ny vidiny. Any sotro lafo be fa ity mba azoazo zany ny vidiny izany dia sady mba nahita mora izay teto amin'ny papa teto dia mena izay e. Aka gisa izay ho zaraina ho an'ny mpiasa. Ianao zao aka firy androany? Aka 17 izay. Sady mba afa-pony mety ohatra ny mba bebe lanja. Manao hoe raha ohatra amin'ny tsena hafa ny eto Ambotrimanjaka? Antonontonony tsy dia lafa zareo koa mpiompy dia mora. Dia ohatrina zao ny higananao ny gisa anankiray? Eto izay zao vao mifampiady varotra fa enjakenjana ihany ilay vidiny. Mbola mampikaikaiky any mpividy ihany araka izany ny vidin'ny gisa na dia eo aza ny fomba malagasy izay tsy mety raha tsy miady varotra. Tsy mora ny fiompiana gisa na ny fikarakarana azy eo an-tsena fotsiny aza. Antony mahalafolafo tony karazana vorona itony. Mangalana ny gisa izao 4 alina, dia varotra 5,000 alina, dia sasany 2 alina. Arakaraka ny ilay katsaka zao lafo be vidiny. Lafa 200 kilao aty aminay, dia lafo be ilay katsaka dia izany malafa ilay vorona. Nefa tsisy tsena akory. Vitsy ny mpividy gisa tamin'ity asaramanitra ity raha mitaha tamin'ny taon-dasa. Sanjila no isian'ireo mividy ambongadiny toy ny orinasa. 5 farafahabetsany no lafo ny mpivarotra iray isan'andro raha nahatratra 10 izany tamin'ny herintaona. Tsy atahorana olany anefa raha ny gisa amidy eto amin'ny sapanana Ambotrimanjaka. Mpivarotra 2,30 no mifampitaona mitondra gisa hatramin'ny 5,20 tsirairay avy isan'andro. Fotoana isaka ny vanim-potoana fety zany zay dia tsy mety mivarotra eto. Nazo eo amin'ny 4,20 zany gisa mety nanomboka tamin'ny Krismasy taloha Krismasy tamin'le 23 zany nanomboka 23 jusqu'à fandanina zany. Dia malafiry ianao farafakely isan'andro dia ity farafabetsany? Tsy indraindray tsy malafo mihitsy, indraindray mbo malafo ihany. Dia rehefa malafo dia malafiry? Indraindray malafo 5. Tsy ny gisa ihany no vorona amidy eto amin'ny sapanana Ambotrimanjaka. Amidin'ireo tantsaha-mpiompy eto avokoa na akoho na vorontsiloza. Vorona izay ompian'izy ireo etỳ amin'ny manodidina ihany. Tsy mandava-taona raha teo izy ireo no mivarotra eto amin'ity toerana ity. Izay no mahakasika ny tsenan'ny vorona fa hiditra eo amin'ny pejy politika kosa indray isika. Voka-pifidianana avy amin'ny birao pifidianana misa 2,50 sy 307 sy 1 alina amin'ny 1 alina no voamarina ny anivon'ny senita tamin'ny 9 sy sasany ariva teo. Mahatratra 50 faingo 13,70 isanjato ny tahabavitrehan'ny mpifidy ho an'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa vokatra vonjimaika mitarika amin'ny salanisa 2,50 faingo 5,20 isanjato ny kandida Erazoanarymampianina. Manana salanisa 7,70 faingo 5,20 isanjato kosa ny kandida Jean-Louis Robinson. Fa mbola eo amin'izay pejy politika izay hatrany araka ny lalàna tsy tokony hisy hamoaka vokatra tsy azo eny anivon'ny senita ireo gazety mivoaka isan'andro mampisavorivory ny sain'ny vahoaka. Malagasy izany ho ny filohan'ny Vomera Mahaleo-tena misahana ny fifidianana Atala Beatrice manoloana ny zava-mitranga any maro voaindray dia hisy ny fanenjehana araka ny lalàna ataon'ny senita fanatediny Tovy Rakotondravony. Efa nisy fampatsahivana nataon'ny Vomera Mahaleo-tena misahana ny fifidianana amin'ireo gazety mamoaka valim-pifidianana tsy ofisaly nalaina teny anivon'ireo birao mpiasany ny kandida. Tsy tokony hisy fampisavorovorona ny saim-bahoaka atao ary nitondra fampatsahivana araka ny lalàna ny filohan'ny senita manoloana izany.
Tananga manditsika vahoaka malagasy no malala sy mamakafaky anjaratsika no mahita hoe avy aiza ny vokatra marina satria ny eto amin'ny Senita dia miasa ao anatin'ny mangarahara tanteraka ary amin'izao fotoana izao dia fa ny PV réel no iasanay ka dia vokatra marina safidim-bahoaka marina no arovana eto ary vokatra avy any amin'ny Brau de Voty ka anjara ny vahoaka malagasy no mitsara amin'izay fotoana izay fa dia ny anay mamoaka ny vokatra vonjimaika ary efa ezahanay ny mamoaka n'izany vokatra izany par Brau de Voty ao amin'ny sitinay dia anentanana ny rehetra hijery azy. Manoloana izay indrindra dia indraindraikitra amin'ireo miaopefy ny Senita, indrindra manoloana ny zava-nitranga tany Marivoay izay voapirofo fa anisany nandray anjara tamin'ny fangalaram-bato ireo tompon'andraikitra izay napetraka. Tsy maintsy andray mifepetra ny Senita raha momba ny toerana anankiray iny zany dia efa nisy ny enquête izay nataon'ny Senita, nisy natao hoe investigation moa zany izay nandefasanay ny président ny CER avy any Boeny dia efa tonga eto amiko omaly ny rapport nataony zareo avy any ary dia hita tokoa anatin'ilay rapport fa nisy ny osika tanatin'izany PV zany dia miandry an'ilay PV zany zay réel ho tonga dia anao ny confrontation ary tsy maintsy isy ny fandraisana andraikitry ny assemblée générale momba an'izay nahavita ny heloka zany. Amiko zany dia nahavita heloka satria hanafoana safidim-bahoaka zany zavatra sarotra zany ary ny lalàna dia misy ny atao hoe ny sazy izay takiany lalàna momba an'izany ka na olonay izy na olona izy na iza izy dia tsy maintsy hoentinay eo amin'ny fitsarana mahefa hitsara ny raha. Mbola ho lava ny asa sahan'ny Voamera Mahaleo-tena amin'ny sahana ny fifidianana. Manoloana ny antso ataon'ny Akolafy Ravalomanana dia nanambara ny Senita fa tsy afaka hanajanona ny fanisana izy ireo. Mbola izy kosa ny fiantsoana ary afaka mampitahany vokatra ny Akolafy Ravalomanana miainga avy amin'ny vokatra eny amin'ny Senita. Izay kosa ny vaovao mahakasika ny eo amin'ny lafin'ny politika tamin'ity anio ity fa hivadika pejy afa kosa indray isika toerana vitsivitsy manodidina ny renivohitra amin'izao fotoana izao no efa mampiakatra vary aloha toy ny eny faralaza miteraka asa ho an'ny tantsaha maro izany vary tsy natao amidy hamatsiana ny eto an-drenivohitra loatra nefa fa natao ho an'ireo mpamboly fa tsy mandritry ny taona fanadihadina. Miakatra ny vary aloha ety amin'ny tanimbary faralaza ny volana aogositra no nanomboka ny fambolena ny vary amin'ny ankapobeny tsara ny vokatra azon'ireto mpamboly tamin'ity taom-pambolena ity. Tsy natao amidy anefa izany fa natao an'ny filaniny ao an-tokantrano fotsiny ihany. Vonjy vaky no amarotana vary akotra izay amidy 250 ariary ny kilao. Naona izao mivoaka vary tamin'ity taona ity? Tsara aloha amin'ny ankapobeny, fandanja amin'ny isa-taona ihany. Mety hoe mampiakatra eo amin'ny 4 taona zao nareo? Mahita eo amin'ny 4 eo zao io. 4 taona? Atao inona daholo izay 4 taona izay? Anina ka, arakaraka ny isan'olona ao an-trano koa ngely izy. Ohatra hoe misy enina mianaka izy zao dia mahatonga taona azy zay. Tsy lany ara misy ambabava. Zay. Fa tsisy hoe amidy zany? Mivarotra. Zao manao azy zao dia izy ihany nangalana maka vola dia mitoto dia mivarotra. Eo ihany nahodina zany izy ihany manao ny tenany. Maharitra 2 volana ny fampiakarana vary, asa tanamary ihany koa no ahavitana izany. Maro araka izany ireo mpikarama miasa manomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 2 ora sy sasany hariva. Miandahy miambavy no miara-misalama izany ka 3 ariary isan'andro ny karama. 10 izao mijinjy dia 10 taona. Dia 9 vely. Maharitra vary nataoko dia manala fako anatin'ny vary. Ny asa lehilahy aty mijinja vary dia ny asa vehivavy mamatitra ilay vary. Dia mitovy any daholo ihany ny karama? Mitovy daholo. Tsy ny vary ihany no manahirana eto, tsy very ny mololo avy ny alan'ny vary akotra, ireo mpiompy no maka ny mololo atao sakafon'omby. Dia atao inona izao itony mololo itony? Hoan'omby. Dia ohatrany ahoana fatra vidinareo amin'ilay tompo-tambary na ny sa alaina fotsiny? Atakazo zesika. Dia mahazo eo amin'ny ohatrany ahoana maharitra ny omby 4 andro ohatra izao mololo alainareo amin'ity tambary ity? Eo amin'ny volana eo. Dia rehefa lany ny mololo tapitra amin'ny vary aloha dia aiza indray nareo mahita mololo mena ny omby? Fiteny vaky ambiaty. Ny volana janoary no vita ny fampiakarana ny vary aloha. Ny vary vaky ambiaty indray no hirsono ireo tantsaha aorian'izay.
Pejy sosialy trangam-piarahamonina kosa indray no anoizantsika ny fampalalam-baovao amin'ny ity hariva ity. Sendra nandalo teny an-toerana ny namana mpanao gazety no nahita fiarakaretsaka iray nyrehatra tampoka tetsy Besarety io maraina io. Tsy nisy nanampo ny zavatra iseho na ilay mpamily na ireo olona mpandalo tamin'ny lalana. Raha ny fanazavana azo avy amin'ilay mpamily, nitondra olona avy ao amin'ny Institut Pasteur ho any an-tanàny izy izao nirehatra io. Ny fanometanana ny teo amin'ny manodidina namono ny afo. Vovona loko teo amin'ny mpivarotra loko teo akaikiny no natondraka ity fiara ity aminona ny afo, samba no izy notody zavatra tahaka izao. Amin'izao vanim-potoana ny asaramandry izao kosa ho fitsinjovana ireo mpiarabelona, maro ireo fikambanana fianakaviana mitsinjo ny mpiarabelona aminy fampifalifaliana. Ireo be antitra avy amin'ny fianakaviana sahirana no nosafidiany taranaka Tompoklara Mahery Jean Rufin androany. Na dia fanomezana kely ihany aza dia hita taratra ny fifalian'ireo be antitra ireo. Tsy vao izao ny asa soa nataon'ity fianakaviana ity fa efa fanaony ny fanampiana ireo mpiarabelona aminy isaky ny asaramandry. Noho izao fahatongavan'ny farany taona izao dia manana dia tsapany fa manana didany izay taranaky Mahery Jean Rufin sy miaraka amin'ny mpikambana rehetra eny dia niantsokolona hiaresakafo aminay. Izany hoe ny zavatra ataony ety zany dia marina ety zany hita hoe fa tsy any amin'ny toerana any amin'ny troisième ihany fa tsy ety talata maty dia ty foana zany ny asa ataonay. Pejy ny kolotsaina lova avy amin'ny Ray aman-dreny tao anatin'ny 80 taona izay lasa fivelomana tanteraka ho an'ny Tso sy ny fianakaviany. Iaina ny Tso isan'andro ny tontolo manodidina rehetra ny gitara, fidiram-bola, mampiala voly sy fitiavana zava-maneno izay mifandray tanteraka amin'ny andavanandro. Ny fanatediany Narendra Randrianomanana. Mpanamboatra, mpitendry, mpampianatra gitara, samy Tso avokoa ireo asa ireo nandritra ny 90 taona izay. Fanampiana isaky ny farany herinandro ny rainy no natombohan'ny fitiavan'ny gitara. Nitomby isa-taona izany ka ireo efa fampidiram-bola ho an'ny tokantrano 5 amin'izao fotoana izao. Mahavita gitara 5 isan-kerinandro izy ireo ary manomboka ny 7 alina ariary ny vidiny iray fa miankina amin'ny kalitaony azo. Manamboatra gitara rehetra misy ny gitara tsotra dia misy électroacoustique dia misy gitara électrique sy gitara basy. Izay zany no ataonay dia mikabosy manao rehetrarehetra zany rehefa mozika ka vita amin'ny hazo dia presque amboarina ato daholo. Kininina zay tsy mampiasa dia misy koa contreplaqué avy any ivelany zany. Izay zany tena namboaranay an'ity kesy ity fa tsisy hazo eto Madagasikara mety anaovana an'ity. Misedra olana tahaka ny orinasa rehetra Tsonto sy ny namany. Eo ny fanafarana ny akora izay tsy hita raha tsy any ivelany sy ny fahasahiranana mandritra ny fotoam-pahavaratra. Rehefa mitobaka nefa ny komandy manjary tsy maraka ny mpiasa. Reo zany enjana be mihitsy ny tsena tsy malafo mihitsy zay raha tsy eo amin'ny 3-4 eo zany isam-bolana. Fa rehefa mandeha indray izy ohatran'izao zao krismasy ho avy ny farany taona rehefa fety zany dia ianao indray tsy maraka amin'ny fanamboarana an'ilay izy. Ny komandy ny be da be zany eto aminay. Efa tsy vitsy anisa ny mpanamboatra gitara eto an-drenivohitra, samy manana ny pekadiny tsirairay manoloana an'izany. Tombo ho an'ny Tso ny tafiditra eo amin'ny tontolon'ny zavakanto ka mifandray amin'ireo artista. Ny kalitaon'ny gitara etsy andany ny fanampiny amin'ny fisarihana ny mpanjifa. Tena sarotra amin'izy ity ilay andreketa timo sy ity amin'ilay vatana. Satria manko ity misy ity zao ambavany dia ity ilay amin'ity misy lany dia ilay lany amin'ity no mafampiditra ohatr'izao mamafy anazy. Ohatran'izao. Fampiditra. Ohatran'izao zany. Dia fampiditra hoe izay mamafy anazy. Tontolo mandina ny gitara avokoa ny fiainan'ny Tso. Mikirakira n'ity zava-maneno izay be mpakafy ity izay mitotra izany eo anivon'ny fiarahamonina. Manana ny toerana antsehatra, zava-maneno mampifandray ny fianakaviana sy ny mpinamana eo andavanandro ny mponina. Mahakasika ny tontolo iainana kosa indray no tanterahana androany tetsy amin'ny CMD laka ny famaranana ny tetikasa ankizy mandray andraikitra ho an'ny tontolo iainana. Fikambanana mitovy fijery no manomana ny hetsika manana ny anjarany ankizy eo amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay na dia tsy ampy aza ny fanentanana azy ireo. Fanadihadiana. Ny sariteny, ny lohateny, ny fomba fanehoana ny sary sy ny tononkalo no fepetra ny tsarain'ireo mpitsara an'ireo ankizy 5 avy amin'ny fianarana tsy miankina 3 sy sekolim-panjakana 5.
tafita ny afatra ho an'ireo fikambanana izay mitovy hevitra momba ny fanentanana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ho antsika eto Madagasikara. Mavitrika ireo ankizy nandray anjara ary tonga nanatrika ny famaranana. J'ai participé au concours parce que je trouvais que c'était intéressant et j'ai écrit le poème avec ce que je connaissais sur les maquis, parce que ce sont des animaux géniaux, ils peuvent faire plein de choses. Parce qu'ils peuvent faire plein de choses. Il n'y a qu'un plateau Ny fiainana andavanandro sy ny fahitan'ny ankizy ny zava-misy no nentin'izy ireo an-taratasy. Tonga ny afatra, anjaran'ireo ankizy ireo no mizara ny fahalalany ho an'ny fiarahamonina. Izy ireo no hoavin'ny firenena ka ilaina ny mampita tsara ny afatra mba hiarovana ny tontolo iainana. Amin'ny ankizy satria ny ankizy mora mandray anjara ary tena gaga ianao raha mahita an'ireo tonkalo nataon'ireo zaza hoe zaza ve raha izao ny taonany mahatafavoaka an'izao ny dikan'izany efa anatin'ny any zany le fitiavana fa nisy kosa ny ila mpitarika izy ka raha hoe ny afatra ve tafita sa tsy tafita nisy moa naseho tamin'ny alalan'ny sary zany dia naseho tamin'ny alalan'ny tonkalo raha te fezina foy zany tafita amiko ny afatra teo amin'ny fampitana ny resaka tontolo iainana ho fiarovana ireo zavaboary eto amintsika sy ho fandraisan'ireo zaza ireo ny andraikitra amin'ny tontolo iainana satria ireo zaza ireo no tompony andraikitra raha pitso raha afaka pitso. Hita tontolo maitso izy ka no mizatra antorina tontolo maitso izy dia ampiova amin'ny fiatsiny ve zay dia izay no ezaka voalohany dia ny resaka faharoa amin'ny manisy ezaka nataony retako izy amin'ny tetingana voalohany ity ilay poème sy dessin dia ezahana atao anaty boky kely izy dia ho zaraina maimaimpona amin'ny établissement ary entina ampisainana ny ankizy fa tsy ny ankizy ihany koa fa ny lehibe. Mitoetrany ny fanentanana ka tsy hijanona treo izany ho an'ireo ankizy sy ny tompona andraikitra. Fifananana no nentina tamin'ity andiany voalohany ity ary mbola hitohy amin'ny taona ho avy. Manana tsilo anankitelo mahakasika ny tontolo iainan'izay hatrany fa eo amin'ny toetry ny andro kosa indray amin'ny ankapobeny isoroatsakorana ny eto andrenivohitra ny aliny 7-20 ary ny faraiky amin'ny 30 desambra ho avy izao. Tsy hitovy amin'ny faritra hafa nefa izany raha ny fanazavany tompona andraikitra avy eo amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Miamafy hatrany ny tanjakilay andehandraona hita any amin'ny faritra avaratry ny nosy tsy mbola misy atahorana nefa izany raha ny fanambarany tompona andraikitra avy eo amin'ny meteo hatrany fanampanazavana. Ety amin'ny faritry ny avoantany dia misy orana ihany ny ao anatin'ny fetin'ny faran'ny taona fa kely dia kely zany raha ny velona fa raha oharina amin'ny any amin'ny faritra hafa zany. Zany hoe 28 sika zao 29 zany isy orana any amin'ny riva any dia ny 30 dia ny 31 memiena zany ny aherin'ny rotsakorana io eo amin'ny 30 sy ny 31 dia iseho izy io ny any amin'ny alina any. Momba n'ilay andian-drahona ato amin'ny faritra avaratry ny nosy avaratry ny tsiranana moa zany no marina kokoa dia marina fa mbola tsy naloha izy amin'izao fa andian-drahona matevina dia matevina zay araha-maso tsy tapaka hatramin'izao aloha zany. Na izany aza mahazo hery tsikelikely izy io miadana dia miadana ny fahazahoany hery dia efa misy orana zay hoentiny indrindra amin'ny avaratry iny antsiranana manokana moa zany amin'ny ankapobeny. Ifarana ny taona samy hifaly ny mpianakavina tafita ny taona 2024 ary koa andray ny taona vaovao 2024. Raha ny fanatediana natao saika mijanona ao an-trano avokoa ireo tokantrano malagasy misy ihany koa anefa ireo hifaly sy hifety amin'ny fianakaviany fanatediana. Ny gadokira metsiketsika no tena maro mpitady amin'izao akatoky ny fety farany taona izao na io hira malagasy na hira vahiny. Samy manana ny gadona mahafinaritra azy ny tsirairay avy ary miezaka hanao zay ahafapo azy avy. Ny hira tena tsara ianona amin'ny zao fety zany zao ny hira ohatra ny hira ny Black Nadiasy BKMG, hira metsiketsika reny misy an'le Azoto reny.
fa raha mba misy MP3 zao reny na ohatra audio dia mety satria misy ny radion'olona tsy mahazaka VCD na DVD fa mila an'ilay audio na MP3 reny zao no tokony avoakany ataony MP3 le izy dia mba misy andizan'ny olona rehefa mifarany taona raha izaho zao mividy CD dia izay aloha zao mividiko satria izay mety aminahy fa le VCD aloha tsy mety fa amin'ny télé fotsiny zany le izy mandefa lecteur anao nefa ny télé tsy mba midoboka zany fa le tsy mety andizany ay hirany Ninasy Manaly zao misy hirany Manaly vaovao le sapikitsapika reny tsara reny anaovana réveillon masaka réveillon zany amiko le tombo vao dia hira mihetsiketsika mandihy zany ny olona fa tsy le hira le milantolahanto bolosy zany ny olona manko matory raha vao hira milantolanto fa tsy maintsy hira mba mihetsiketsika tsapitsapiky za koa moa raha teo avy any Toliara dia tia tsapika zany ny hiran-tena ndraiky amin'izao zao le hira mihetsiketsika reny dia azonto iny zao ny amin'ny tena tiako manodidina ny 700 ny mpivarotra CD mandehandeha eo amin'ny manodidina na Analakely ankehitriny VCD, DVD, MP3 sy ny maro hafa no amidin'izy ireo amin'izany. Sarotra ny nahazo an'izy ireo no nitahotra ny mpitandro filaminana sy ny maro hafa na dia izany aza nisy mpivarotra iray nanazava ny zava-misy. Raha ohatra hoe hira tian'olona amin'izao zany dia spécial réveillon reny mihetsiketsika mila mba mafapana zany ny olona raha hoe farany taona ohatr'izao ohatra hoe sabotsy zao ohatra dia malafy eo amin'ny 10 na 5 na 20 arakaraka le tsena mandeha koa 5 000 dia misy 10 000 hira vazaha raha ohatra hoe film vazaha zany izy dia tian'olona koa ao anatin'ilay fety dia raha ohatra hoe natirahira sy hoe any vazaha sy ny rehetrarehetra hira vazaha dia tsy maintsy ilain'olona koa le izy andavanandro tamin'ny herintaona zany nandeha kokoa noho izy zao ohatrany lasa be olona fa tsy mandray mihitsy ny olona raha mita amin'ny taona lasa tsy mandeha ny tsena raha ninambaran'izy ireo na eo azy izany rehetra izany misy amin'ireo mpivarotra ireo mahalafo CD 50 amin'ny £10 ary DVD 70 amin'ny £2 isan'andro. Dia iny fanadihadiana manokana no tanterahany Gaëtan Andriatsilaviny ihany koa no entina anankatona ny fampahalam-baovao amin'ity hariva ity. Metraka ny veloma ho amin'ny alatsinainy indray ary mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra any an-tokantrano. Veloma tompoko.